Amen. Wafakabaki no rasifu. Amen. Wafakabaki no rasifu. Amen. Wafakabaki no rasifu. Amen. 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 Wafakabaki no rasifu. Hey, wafakabaki no rasifu. Amen. Manuketra kistin petra skafana ny saina lohan'izay lombeba Malagasy tia fomafy se absente sady tia taranja fototra note sur 60 anaty ady isika resaka latsoratra mihaino tsara loha zay vao afaka manoratra ny atao voaloha vakina loha le izy avery nintelo sady manao analize tsy ho tsara mihitsy aloha zay tena manandanja aza velandalo fotsiny ohatrany tsy mpamanja nde nefitra ataoy mazava tsara avy amy zanak'efitra no ahitanao ny tantara fanadinan'io enao mila entitra mibaka tsy mitsitsy momby tsara tsy mandefitra miteny fampidirana zadiny fa mikotya asina 1-2 amizay not bogosya ilaina famatorana vasa fandalinana zanak'efitra io no antony filaminana brok'efitra tsy adino sode kisya ao misofla kely sady misotro kaprisya zay ny marina tsy disoa BNI izy le banko any ampitsoa manohana sady maka erin'ny mpanala baka banko andrehetra se client de tompondaka sady sirasira mihitsy fa milamo fampianarana vilenta ny staila iskam raha teo mpikirakira ny sarsy feo efa misokatra ny varavarany immédiat atao ve yes za maka ny la mandeha direct am dream VR-ny telema vita zay ny pose toizako ny lesina rajona iala za mapiesina lohateny raisina ny fanany mahaolona biby famisaina zay ny mampiavaka ny olona araky ny hevitry ny mpanoratra zao ny ambarany MR7 Michel zay mantsy no anarany ny fanan'olona na ny fanany maholona ny olona mety gaga zao enao hoe ahoana koa zao zany tsy le fanahy amy fivavahana fa le tiatany zany hoe fanapa maro toetra la hitarafana ny maolona amy namana sy ny etsetra mila kalama fa tsy etiketi-po fa aiza miaina seho amin'ny alala ny asa soa fanabiazana sy fiainam-pirenena zay le boky takelaka 13-14 zay tsy matoky fanotaninary adiadiony la atsoratra raisiny vaky roka tery miaraka manoratra efka potikevitra voaloha ataovy kajakandrina faiza maimaika aloha sady zany azavarina kialafanja tany saitsiketo ary ny teny manandanja tsipika voalo hitarafina ny maolona tsy reny fanahy voalaza mivavaky reny ny tsipika faharoa fomba mampitondra-tena ny fahatelo ary tena olona iny ny fahaefatra fadimy sady farany biby ny fa tsy olona tony hoany fo fandraindray mandratra olona raitsika amizay ary ny tena reny hevitra asina zanak'efitra rahana provo-kevitra voalohany fieverany malagasy ny fanahy zanak'efitra voaloha fiaramonina mifantanina hoe nahoana avy ao ny stoma avy amy fiaramonina volavolana ny tsiraray mba ifanaraka fa tsy resa-bola foana kosa ny andeha ampisaraka zay ny tena fitaovany ka nareo aza miady tsisy andevy tsisy andrina io samy gasy jiaby zanak'efitra faharoa tsy mitovy mifanahy fanahy kristiana sy ny fanahy malagasy fanahoana malagasy io aty zavapona sady maintsy fotsy mena io koa no hitarafana ny ambara tonga paindrena fanabiazana ny toetra ny tsiraray ilaina fitandremana ny fiainana mamay ajana koa ny drafim-piaramonina mitandro ny asina sy ny tena mahaolona toetsaina tery elofa lasa retana de mba eniko indraindray ny feo amy feritreretina ny fanahy kristiana iny efa mazava ny hevina satria ny finoana ny heriny fitsarana ny tsiraray araky ny toe mpanahiny zay ndre nefitra farokandao aray zanak'efitra voaloha reo tsy manan'olana amy fanajana ndrafim-piaramonina fanahoana efatrana mpiandohane izy kosa rotiny tamy famolavolane manantena amy fahaiza miaina amy piarabelonaminy aleo manao sosatry ny tany indramo lalàna misy arahana amin'ny atsakany sy andavany izy ty mampianatra ny miavany sy namany hola tena oliny reo mpanao tsinitsinina ny fiainam-piaramonina hoay zanak'efitra faharoa zay fanahone
Panahone sondray loasa tsy lozandy amara misy karazan'olona tsy voafe any lalàna fefazatre tsy manaja ny fitsipy zany indrindra no mahatonga ikidikidika any saindreo ty tena ty mifanohatra amin'ny afo zay mihitsy nkely toetsaina tsy matafo mampivotony orony ozony latsoratra hoe bibiny fa tsy olona bibiny fa tsy olona ho afakabaky anao raha sefo a zay Ho afakabaky anao raha sefo Amen. Ho afakabaky anao raha sefo Amen. Sefo Amen. Sefo Amen.